Ya miarabantsika vahoaka Malagasy rehetra. Avy aty Tuiliara moa novako live amin'ny zao fotoana zao satria misy raha tsy maintsy nialako ta Tamin'Ny moa tany teo tamin'ny maraina teo zay no nahatonga hoe tsy maintsy nandeha taty Tuiliara. Somary rerajeraka ihany koa ny tena, somary rerajeraka satria tamin'ny ray maraina ny volinay, tamin'ny ray maraina dia tamin'ny roa vao niainga tamin'ny efatra teo zay tonga taty Tuiliara satria manana problème zao era Madagasikara amitsika miteny zao. Simba ny ATR simba koa le avion nataotsika nofaitsika iny zany de mikorotana be ny voly mazava ho azy lasa reraka ny tena. Ny fanome fotoana moa isika fifaliana lehibe hoahy sy teny Rajoelina ny haiko no miarahaba atsika Malagasy rehetra zay mpanaraka ny pageko zany miarahaba koa atsika any andafy any izay Malagasy hitako hoe manaraka ny pageny sy teny. Ny fanome fotoana aminareo aho Androany no ny Tafa tamin'ny vahoaka Malagasy izay nataony filoham-pirenena zany Andrinirina Rajoelina tamin'ny Omaly. Somary taitra ihany ny tena satria tsapako fa tena mbola tsy niova ingahy Andrinirina Rajoelina zany na dia fefa azo trapahitanana zao ny fijaliany Malagasy rehetra ary very fanantenana tanteraka zany isika Malagasy indrindra ho aho fa isika zay monina ao Tamin'Ny sangisangy ihany nanomboako an'ity live androany ity sangisangy zay mba tiako ho zaraina amitsika ohatrany hoe miracle ohatra raha ohatra ka mamelona robinet ny tena ka mandeha tapoka ny rano ohatrany miracle zany, ohatra fahagagana zany, ohatra zavatra mbola tsy hita zany tompoko ny zavatra iainanay Malagasy, iainana vahoaka Malagasy rehetra amin'ny zao fotoana zao. Ary indrindra koa rehefa mba mandeha ny jiro tatoato zay moa 2 jours zay nisy ny délestage fa hita koa fa niena ohatrany hoe zavatra manina moa tia miracle koa zany hoe jiro mandeha zany. Ka eto ampanomboana zany dia tsy ataoko lava ity satria betsaka koa isika am'izao fotoana zao mananolana amy resaka inona moa ty resaka méga ka hiezaka ny tenako amin'ny ty androany ity mba ho fohifohy tsy hanao lava anyty live zay manino moa ty izay ataoko ty zany. Inona ny fahitany sy teny Rajoelina haiko aniny inona moa anaran'ity aniny zavatra Tafa zay nataony filoham-pirenena reny maha olo-pirenena aloha voalohany indrindra no iresahako eto maha solombavam-bahoaka koa no hitondrako ny hevitro zany ary indrindra koa maha
lehibe ny mpanohitra any tena koa no iresahako amintsika vahoaka malagasy rehetra. Zavatra azoko tsoahana voalohany indrindra raha ny momban'iny Tafa zay nataony filoham-pirenena tamin'ny Omaly iny dia misy zavatra efatra lehibe, ataoko hoe 5 le izy fa efatra ny tena zavatra efatra lehibe zany no azotsika tsoahana raha ny gouvernance na leadership hitondrany Ngahy Rajoelina anyty firenena malalatsika ity zany. Eto mpanomboana dia maniry tsy misy manana intérêt eto aloha hoe hitondra fikorotanana. Aoka apetratsika anatin'ny saitsika rehetra izay zavatra zay tompoko tsisy manana intérêt isiny fikorotanana eto Madagasikara. Ray aloha izay. Faharoa manaraka an'izany dia ina moa tiako tenena ety amin'ny fanombohana samy malagasy daholo tsika rehetra. Natabatr'Andriamanitra tamin'ity nosy ity, na avy any Antsimo, na avy afovoantany, na avy any avaratra, na avy any Antsinanana, na avy aty andrefana zany, samy malagasy. Ka ity zavatra resahako androany ity dia mangataka re tompoko, mangataka mihitsy mba hisokatra isika rehetra satria krizy izay iainantsika ty tena zavatra tsapa mihitsy fa tena fa tsy zakany malagasy rehetra. Ninona ny saranga misy azy na ny fiaviany dia zavatra tena tsy zaka le izy. Ka eto ao so de alaim-panahy ny sasany, alam-panahy ny sasany hoe iteny hoe za mpanohatra de manana eritreritra hafa isika, fa ity zavatra horazaiko ty de fiainatsika malagasy. Na tiana na tsy tiana, Ngahy Rajoelina koa no mitantana n'ity fireneny ity, ary tena raha ny lalam-panorenana no manino moa ty no jerena dia izy zany no nomena fahefana hanapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra. Ary raha vao misy fanapahan-kevitra ataony Ngahy Rajoelina ka diso dia misy fiatsaikana na eo no eo zany na atoato zany na afaka 2 taona na afaka 4 taona amin'ny fiainatsika malagasy rehetra izany. Ary zay indrindra izao zavatra hitatsika zao satria fanapahan-kevitra diso izay naraisiny Ngahy Rajoelina no tena namotika mitondra an'io krizy io satria fefa nisy vahaolana tao. Ary zay zavatra tsy nanekeko, ary zay indrindra zavatra nanosika hiresaka aminareo vahoaka malagasy androany satria naninona, satria aoka koa mba hambarany marina. Raha nanomboka niny zavatra iny Ngahy Rajoelina tamin'Omaly, miteny izy hoe hiteniny marina aho izy de tsapako tao anatin'le izy misy famarinana no fakta no napetraka, fa le décision tsy nambarany tamin'ny vahoaka malagasy inona moa ny fototry ny olona. Ka eto moa le zavatra efatra ambarako amintsika zany hitako tao anatin'iny inona moa anaran'ity tao anatin'ny Tafa zay nataon'iny. Zavatra voalohany tana tsapa rehefa niresaka Ngahy Rajoelina dia resaka zay moa teneniko iny hoe mbola tsy niova io rangahy io de resaka oeraoera.
Ingahy Rajoelina andriamato filoa président haleo tena ara-tsakafo isika afaka ray taona sasany afaka 18 mois fefa impiry ianao no niteny an'izany ary fefa nitondra n'ity firenen'ity ianao nandritra n'izay taona zay tsy teneniko tsy teneniko le tetezabita zay nitondranao fa tam'maly ianao de nasany teny mihitsy hoe haleo tena ara-tsakafo isika resaka agriculture zavatra resana tao resaka fambolem-bary no resanao tao zay no zavatra lazainy Ingahy Rajoelina hoe de hoy izy iza hoe manofy io rangahy io tena lôlovony ty rangahy ty ambala rora ny fiainany vahoaka malagasy amin'ny fomba ahoana ambarao ahy ambaraony vahoaka malagasy re tompoko ny problème manera Madagasikara raha iresaka fotsiny tsika ny atao hoe agriculture dia resaka rano irrigation aiza satria zany fambolem-bary zany de mitady rano potika daholo ny fodrafitsasany rano ary zany te hitany Madagasikara na any atsimo nao Tamin'Ny mandeha amin'ny tasiny anao any Tsiromandidy potika daholo na ny sava iny potika daholo ary tsentrina sady misy fasika tanimbary mila an'izany zavatra zany aloha mbola tsy misy fa efa manonofy isika fa isika malagasy olo no andeha hanondrana vary any any ivelany président mba azafady re tompoko miala tsiny miala fonjy miala salofito aza lôlovona ny fiainan'ny malagasy fefa nampananteny anao fefa vonona ny zavatra rehetra inona fa nambaranao tamin'ny fazafasa zay nataonao tamin'ny andriamatoa filoam-pirenena Anjelirinina Rajoelina reny zavatra niteneninao reny hoe hisy ny hampitombotsy haiko hoe firy mégawatt ianao fefa vonona zavatra rehetra zavatra lazainao tsy maintsy tanterahanao mandraky diny androany ty aizany misy any firenetsika zay aloha zavatra tsapako voalohany hoe tamin'iny zavatra nataony Ingahy Rajoelina ny Tafa tamin'ny vahoaka malagasy iny zavatra faharoa dia tena tsapa hoe tsy niomana ianao hitondra firenena tena tsapa ianao tsy niomana ianao handeha hamahany tena problème eto Madagasikara ary ity fitondrana ty azoko ambara fa fitondrana tsy manana vision tsy manana vina tsy manana jery lavitra tsy manana fahaizana mitsinjo mialohany zavatra hisy solution fa nisy fambaraka ao rehefa avy eo ny fototry zao olana crise ara-tsosialy zay iainantsika vahoaka zao raha iny resaka nataony Ingahy Rajoelina tamin'Omaly iny tena hita olona tsy niomana zany ianao fa rehefa misy problème mety marary ny loha de paracetamol zay fa tsy jerentsika le fotony hoe inona marina ny tena problème ao anatiny inona moa anaran'ity nahatonga n'io température eo fa rehefa misy ny problème ny rano de eo anao mitatitra rano eo anao vao hitady vahaolana fa tsy nanana an'izay planina zay ianao dika zay olona tsy niomana anao zay zavatra faharoa hitako tamin'iny resaky ny Tafa zay nataony Ingahy Rajoelina tamin'ity vahoaka malagasy regny tena tsapako koa tao anatin'ny teny nataonao iny fa ianao dia mpitondra tsy mahay mitantana zany tsy manana gouvernance profony zany io fanapahakevitra ataonao capital tsika eto Madagasikara na ny hanendry PDS zany de tsy vitanao mihitsy avelanao capital tsy misy mitantana am'izao fotoana zao zany zavatra hita tao anatin'ny teniny zay nataony Ingahy Rajoelina iny tena le gouvernance tsy misy ary azoko ambara fa tena
tsy manana zany gouvernance zany raha na ianao raha ny aiky hoe tsy mipetraka zany hitatitra ino moa narande hitatitra gazoaly fotsiny fa tsy hainareo ao zay le izy ary gouvernance le zany hitatanana firenena zany am'izao fotoana zao nareo ve tsika malagasy mba mahafantatra izy ministre am'izao fotoana zao tsika tsy mahafantatra am'ireo ministre reo tsona am'izao fotoana zao satria naninona le ministre tsy tahaka ny ministre taloha mba hitanao miasa aona moa ny asan'ny ministre ny vola tsy misy ny vola rehetra nitapahana aloha tamin'ny LFR ny budget mpanjakana faharoa manaraka an'izay dia naninona koa moa zay budget sisa tavela tao amin'ny manina moa ty tao amin'ny ministera io afindratsika any amin'ny jirama io tsy faiza mitantana zany tompoko ka izay no zavatra hitako zany hoe tamin'ity fitondrana ty fitondrana oeraoera fitondrana tsy mahay mitantana fitondrana fahaefatra fitondrana tsy mahay mametraka ny lahara-pahamehana fitondrana tsy mahay mametraka lahara-pahamehana satria zavatra tsy hoe ratsy eto ingahy ingénieur Rajoelina tsy hoe misy ratsy reny zavatra nataonao reny fa mety zavatra mbola tsy ilainy vahoaka malagasy tahaka ny investissement natao tamin'ny sport tena million de dollars raha tsy teny fotsiny ao an'io kianjany Barea io kianjany Mahamasina io firy miliara napetrakanao tao raha iny vola iny nampiasantsika tamin'ny angovo nampiasantsika tamin'ny rano angamba tsy de raha nanan'olana atsika am'izao fotoana zao de tsy tahaka an'izao zavatra hoe mandeha matsaka rano ny vahoaka malagasy mijaly lany fotoana mandeha matsaka rano mandeha mitady rano sotroiny rano iandrony rano izao moa fa fantenenina hoe fa tsy azo atao tsony ny manondraka ka ireo zavatra anakefatra reo zany le anakidimy tsy de raha loatra zavatra anakefatra reo tsapaka fa idiratsika moa ny antsiprien'ireo rehefa avion reo tsapako tamin'iny tafa zay nataonao tamin'ny vahoaka malagasy iny zany dia oeraoeranao tsy mitsahatra faharoa dia tsy fahaizanao mametraka ny lahara-pahamehana fahatelo dia tsy manana gouvernance mihitsy ianao matoa tratran'io problème io dia fahaefatra dia tsy manana vision ianao hametraka hoe ity no hitondrako ny Madagasikara tsy menatra mihitsy ianao no niteny tamaly hoe fefa miainga isika amin'ny fomba olona andrimatofilo mampiainga atsika na ny rano ara tsy misy ianao miteny hoe atao industrialisation Madagasikara mitady angovana izy zany tsy tahotra tsy enatra mihitsy ianao miteny any malagasy rehetra ka izay ny zavatra misy fa inona moa tena fototry nyty olana eto a Madagasikara ity ny tena fototry olana eto a Madagasikara tompoko dia resaka rano sy resaka lalana ary resaka angovo tsy niteneny ngay Rajoelina mihitsy tamimaly fa efa nisy vaholana tao satria ny solution tsika na tiana na tsy tiana dia saofoka sy volobe vaholana ngeza be io zavatra io fa efa nisy vola tao fa efa nisy olona hanao an'le asa fa efa nisy société hanao an'le asa fa vitany ngay hery Rajoelina mampianina le izy de tsy nekeny ingay Rajoelina sy ny frongony sy ireo conseillerny ao misy conseillerny vazaha zay izay tena nanimba an'iny contrat iny durée de travaux 5 ans dikan'izay zany tokony fa vita tokony fa tsy nanana olana atsika satria entona zao no nitondrany ingay Rajoelina fa maninona tsy nitenenina zany zavatra zany fa maninona tsy azavadelina fa misy miandro foana fa maninona tsy nitenenina ingay Rajoelina amiko zany tsy manana an'izany hoe honnêteté manino moa ty
honnêteté politique Ingahy Rajoelina manina raha mitsotra amin'ny malagasy rehetra fa varina izy mitantara ny président teo alohany mitantara ny zavatra vita sy tsy vitany teo aloha fa tsy jereny hoe ity misy vahaolana ho an'ny malagasy noentina mihitsy hoe io vahaolana ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao Ingahy Rajoelina mandeha mitady olona indray hanao any saofoka sy volobe satria iny projet fefa vita tanteraka iny a dia mivonona zay ny teneny koa hoe mialatsiny aminao andreo mato président mialatsiny aminao tokony hanana an'izany honnêteté politique zany ianao ny vidiny malagasy lafo ny vidiny inona moa ty ny vidiny malagasy lafo zany ny tsy fitiavanao any président hery rajonary mampiana mba fantatsika ny dépensetsika isa-taona ianao mihitsy ny teny mananikanika 250 millions de dollars 250 millions de dollars dikan'izay zany raha atao fois tsy latsaky ny 1 milliard de dollars zany ny inona moa anaran'ity ny vola very noho n'inona noho ny tsy fahaizanao mitantana noho ny tsy fananao honnêteté politique noho ny tsy fitiavanao any hery président hery rajonary mampiana zay tompony tena olana eto Madagasikara ho fantatsika vahoaka malagasy rehetra tokony fa tsy nisy délestage io tokony fa mivata teraka ny olana amin'izao fotoana izao fefa nisy vola de lasa very vola malagasy aoka fantatsika ary aoka koa fantatrao andriamato filoha fa ho fantatsika mazava tsara fa io vola ipevatsika any Jirama io de tsy vola sy tendrandrena solony haiko tsy volany DG Jirama tsy volany filoha-pirenena fa volatsika malagasy nefa volatsika malagasy tsy hainy Ingahy Rajoelina ny tantana azy zay itenenako hoe tsy manana gouvernance tsy mahay mitantana ny ity fitondrana zay tariny filoha Andrinirina Rajoelina ty masahianao miteny manohatra zao zavatra teneniko androany zao fa diso zao zavatra teneniko zao fa avokako ny dossier ny saofoka tsy volobe hitanao ty tsy io ihany ny dossier anankiray zay fa niaraka tamin'io prière thème zay interconnecté tokony fa vita misy région maromaro Antsinanana Analamanga Antananarivo any iza mbo anarantanàna ty Aloatsamangoro zao olana rehetra zao nefa nisy vahaolana e manina tsy sahanao andrimatoa Andrinirina Rajoelina miteny amin'ny malagasy rehetra niandry anao Tamin'Ny niandry anao Tamin'Ny hoe mba ho tenenao malagasy rehetra hoe fefa nisany e vahaolana e fa nanao fahadisoanao nanary an'io vahaolana io raha tsy nisy vahaolana de nekeko miezaka isika mianakavy mitady vahaolana ny fanampy isika mianakavy mitady vahaolana fa vahaolana tompoko fa nisy teo masahi miteny ianao fa tsy nisy vahaolana andriamatoa Andrinirina Rajoelina président masahi miteny ianao fa tsy nisy vahaolana fa nisy manety sanao ny teny tamin'ny malagasy rehefa tafa tamin'ny malagasy ianao tamin'ny maly hoe fa nisy vahaolana ane teo fantatsika fa problème eto Madagasikara resaka production ny problème atsika eto Madagasikara raha amity resaka Jirama ity fa ny olana de zao noho tsy fitiavanao any président hery rajonary mampiana noho tsy fananao honnêteté politique dia narinao vahaolana ho anay malagasy ho atsika malagasy rehetra ianao koa ao anatin'izany narinao zany ary zany ny antony nanovako an'ity vidéo androany ity satria anao tsy ho anay satria tsy niteneninao le izy ianao no tena marary ny fonao fa tsy marary zany ny fonay malagasy rehetra aminao tsy marary ny fonay malagasy rehetra mijaly simba ny asanay miakatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao noho tsy fahaizanao mitantana noho tsy fitiavanao ny président hery rajonary mampiana zany ny zavatra misy sanao ny tenany zany
fa nga mahafaty tena very ny voninahitra ao raha misy excuse malagasy rehetra ianao tamin'iny zavatra iny zay ny antony nanaovako an'ity direct androany ity satria mba niandry aho ianao miezaka inany zao hitady vahaolana ianao fefa manana vahaolana tsy maharitra vahaolana tsy mamahaolana hoentitsika io ane fa raha tena vahaolana hoe handeha amin'ny lalana andehanany président herina jonero mampianina iny ianao 7 ans vao vita izy ny ministre resaka teknika zany za tsy te hiditra zavatra lalina androany afaka resahatsika reo groupe reo zay teneko anao tsy visionnaire ianao tsy nieritreritra akory ianao fa termika ny problème atsika any amin'ny termika ianao manao investissement be raha tsy teny fotsiny ianao rano mafana izy ianao marina iny resaka hydraulika iny marina le rano mafana iny fa disoko le teninao teo ny teny ianao hoe volam-panjakana nanaovana an'io non nitsosa vola tamin'ny chinois tsika azafady président ka atao an'izany kosa président fa ianao filoam-pirenena ianao no mitantana n'ity malagasy ity fa maninona ianao tsy mahasamiteny hoe tsy volantsika malagasy fa nitsosa dala tamin'ny chinois tsika azafady indrindra re tompoko raha ilana zany afaka asehoko amin'ny écran zany zavatra zany ka izany no zavatra tiako hambara amitsika hatramin'ny projetna ino anarahatya prière Tamin'Ny any amin'ny 4 kilomètre angambany de 267 kilomètre any amin'ny 220 000 volts makany amin'iny moa ty makany am'ireo région le niteneniko anaky telo reo Antsinanana loatra mangoro ary Analamanga ka eto président mba mba mangataka aminao nisy re tompoko ny vahaolana sahianao miteny amin'ny malagasy rehetra fanolavinao le vahaolana vidinay lafo zany président ianao tena maharary zahay koa maharary satria narinao ny vahaolana ho an'ny malagasy rehetra noho nyreo conseil manodidina anao reo zay tsy haiko hoe inona re tompoko ny naneranareo anao an'izany raha zah ianao roao dolo reo conseil anao vazaha reo tsy izy reo ary mbo hitako tany Paris ndray koa izy nandeha mitady vola anaovana an'io ino anaran'ity na autoroute zany na ty saovoka sy volobe ty zavatra fa nisy fa nomen'Andriamanitra ka miala tsiny président miala ianao moa miteny hoe capital humain ny zavatra farany ilainy fototra ilainy vahoaka malagasy ny rano aloha voalohany de mieritreritra ianao hoe za fa manao an'izany na ny rano raha tsy anananay de ahoana hitenenanao an'izany capital humain aoka kosa président tsy mampanina ane ianao fa filoam-pirenena hoe andao départ zéro ianao fa mba manano zay honnêteté politique zay envers malagasy rehetra tsy ho faty eto tsika mianakavy ho faty eny ianao miteny hoe lalana tsy haiko hoe route de Soleil filoam-pirenena ratsiraka RN2 tsy vitanao tanatiny any taona mipitehanao RN7 raha tsy vitanao RN5 raha tsy vitanao RN6 raha tsy vitanao RN4 raha tsy vitanao reo no mampivezivezin'ny malagasy za tsy miteny tsy ratsy zany le route de Soleil tenenao tsara zany fa vitao aloha le zavatra tena misy impact amin'ny fiainany vahoaka malagasy za aloha tena kivony ianao tamaly satria ho raisinao tsy haiko hoe inona ny malagasy ary rotinao tsy fahalala malagasy milaza ianao hoe resaka ary nanao investissement ianao amin'ny resaka fampianarana eka namboatra trano ianao efitrano nataonao fa tsy namboatra tena hainao natao université zany inona ny zavatra atao tsy eretseretinao hoe université aiza tena be mpianatra indrindra zay ny tenako mba mandehany any izy fotony eny na gabonetsy ananareo ankizy reo maimbo tanteraka reo ankizy reo manerana ny Madagasikara za sy tena ndrero sonaiky fa nanao visite nijery teny fa tsy nitondra telefona ao nanao direct tsy ataonareo za koa hitondra ny ankizy reo manao grève fa raha aloha namboatra zavatra hafa ianao hatsarao aloha ny ao ny anao zany rehefa mamboatra an'iny napotika le anakireo tsy mampanina anao
mireharay mihitsy anao navita université fa tsy mamparary anao zanaka malagasy na gabonetsy ananana eny amin'ny université tsy ananana na gabonetsy ananana eny amin'ny université mirehareha mihitsy ny anao navita zao tsy trano io fa trano afaka ianarana afaka ivelomana misy mpampianatra zany re tompoko ny zavatra tokony hipetsaka arabaiko anao ary tena manome voninahitra anao raha ohatra koa hoe tahaka an'izany dao ny université rehetra manera Madagasikara tsarainao ny université eo de manangana trano re tsy trano ale izy fa maha université de misy mpianatra ao afaka misakafo tsara izy afaka mandro izy afaka mianatra tsara izy fa tsy zany re tompoko ny zavatra misy eny amin'ny université azafady andany andriamato filomba mandehana eny Akatso mandehana eny Manday mandehana eny amin'ny Curé mandehana Votovorona mandehana eny Majunga fa maimbo reo zanantsika reo maimbo reo zanantsika reo na ny endrony ara tsy ananany ary tsy tokony irehareha am'izany ntsony ianao tsy tokony irehareha am'izany ntsony ianao lasa zay ny tenenako hoe ity fitondrana ty de raha ny heno anao zao dia zay zavatra zay oeraoera no betsaka atao anatin'iny teninao iny fa miteny anao maharary ny fahoriana vahoaka ianao oeraoera no betsaka atao anatin'iny i resaka tsy fananana tsy fametsarana ny lahara-pahamena betsaka atao anatin'ny teninao iny tsy fananana vision tsy fijerena zavatra fefaisiako zay ny zavatra hita atao anatin'iny ino manarany fionana ino tafa zay nataonao iny de tsy enao no tena malahelo anareo vahoaka malagasy aho zaho koa miaina tahaka aona moa ny iainanao tahaka za sy teritya za tsy ohatran'izany enao manana ny zavatra rehetra fa andramatsika hoe andaotsika andehana bakartier ka izay no zavatra teneniko amitsika vahoaka malagasy rehetra maha olo-pirenena no itenenako aminareo maha solombavambahoaka no itenenako aminareo nandroany maha lehibe ny mpanohatra no nizarako anareo aniny zavatra nandroany iny satria naninona satria tsy mendrika ny vahoaka malagasy zay mijaly iny tafa zay nataonao iny tsy mendrika mihitsy za tsy mitena anao tsy nanao vahaolana ianao fa vahaolana tsy mamaholana fa mampihena azy kely fotsiny hay moa azaka ny vahoaka reo hoe hantsaka rano foana atsika mandritra ny roa taona zany inona ny zavatra handeha n'zany zavatra zany miteny imay anao imay inona maha olombelona atsika tompoko inona maha olombelona atsika tsisy ka de samby hotahin'Andriamanitra re tsika mivavaka amin'Andriamanitra ho latsaka ny orana mba hivaha io problema io fa tena midofotra mirindrina ny fitondrany Ngai Rajoelina tahin'Andriamanitra isika reto